Miarabantsika amin'izao arivarivan'ny talata fa 14 ny volana oktobra 2024 izao. Andro manokana eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fa 14 oktobra 1970. Andro naterahan'ny Repoblika Malagasy voalohany, ary koa andro fanafoanana ny mahazana-tany any Madagasikara, hoe abrogation ny loi d'annexion tamin'ny 9 aogositra 1970 zay nahazana tany atsika, nahazana tany frantsay atsika, ka feno 17 taona katroka androany izany naterahan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara izany. Magaga dia samy andro talata na ny tamin'ny 14 oktobra 1970 na ny androany 14 oktobra 2024 zay mifanindry amin'izao savorovoro toe-draharaha zay sady mampalahelo no mampisy fanantenana satria ela ny ela ka niverina amin'ny vahoaka ny fahafahana maneho hevitra, ary ela ny ela ka afaka nifidy malalaka tsy nisy tery, tsy nisy tsindry ary tsy nisy malety ny tao amin'ny antemeram-pirenena, ka afaka nanao voty nanaovana empêchement ny filoha teo aloha, efa antsoiko hoe teo aloha satria efa tsy izy intsony tamin'ireny izy, efa tsy izy tsy ara-dalàna, zao izy tena tsy izy intsony mihitsy, zay nanao abandon de poste, nandositra vakilefa any Frantsa, ka vaninandro tena azo raiketina ao amin'ny tantaram-pirenena koa ny 14 oktobra 2024 nanalana ny jadona, nanalana ny saribakolon'ny frantsay, zany hoe nandevenana ny fanjanahantany frantsay teto amintsika. Efa imbetsaka nalevina izy zay moa fa verina foana amin'ity antenaina fa vita mandrakizay tsy misy intsony zany resaka fanjanahana frantsay zany, fa mila mailo isika amin'ny toin'izao raharaha izao. Miankina amin'ny famatorantsika vahoaka malagasy, zany hoe nery velona rehetra tsy hakanavaka, na tanora na ray aman-dreny na iza rehefa hoe malagasy, ny mpanao politika koa, ny tafy-bahoaka, miankina amin'ireo rehetr'ireo, miankina amintsika rehetra ny fandraisana tanana ny ho avintsika malalaka, satria iray enina sy iray vatsy rano sy vary isika malagasy ka tsy afaka mifanary. Vahoaka iray, nosy iray, ngo amin'ny fitenenany hoe dans le même bateau, ka na isika miray ina
dia miara velona, miara tafita, miara migoka ny soa an'ity arena, an'ireo arena sesehena amin'ny Madagasikara, na isika amin'ny sarabazana dia miara very, miara maty, miara rendrika. Ka tokony ampirimina ny ampo zay nafanafana be tato ato. Tokony ampirimina ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tseza. Reo no namosavy ny firenentsika efa mampolo taona ny maro zao. Fa andao hiara-norona Madagasikara tena vaovao. Madagasikara tena malagasy, mba tsy ho anarana fotsiny na resaka fotsiny ny hoe vahoaka maso mandidy, fa ny vahiny mpanambola frantsay, karana, sinoa sy ny sisa ny tompon'ny arena sy tompon'ny fahefana. Anangana Madagasikara tsy misy teritery avy ao anatiny, ohatran'izay niainantsika 12 taona zay, ary tsy misy tsindry avy any velany, ohatran'io zioga ataon'ny frantsay amintsika efa 10 taona ny maro io, efa 100 taona ny ara, satria efa nihoatra ny 100 taona. Ka anangana miaraka ny repoblika vaovao fahadimy tena malagasy, fa ity fahefatry ity, ty repoblika fahefatry ity dia io iarahana hita io fa frantsay no nitantany zany efa 15 taona izao, nanomboka tamin'ny taona 1920 nisy ny fanonganam-panjakana ka mandraka androany 1520. Lasan'izay ny ratsy rehetra tsoka niaraka tamin'ny saribakolony sy ny andevony napetrany teto ny fanjanahana frantsay. Ka reny hitatsika ny baribary na baribarian'ny marina ireny, ny fampandosirana zay efa nikonokononina ny programmena, exfiltration, namoahan'ny lehibe zay tompony de Macron mpanjana tany frantsay, nanavotra ny andevony zay mpamon'olona kriminella tokony ho enjehan'ny lalàna eto Madagasikara. Rentany, rendanitra, tsisy zay tsy nahita, tsisy zay tsy nafantatra ireny zava-doza tsy rariny fa nitsakitsahana ny fiandranam-pirenentsika, satria na ny fiaramanidina frantsay niditra teto ara dia azo antoka fa tsy nanana lalana hisidina eto amin'ny firenentsika. Potika tanteraka ny repoblika malagasy fahefatra, tsy misy maha repoblika azy intsony, satria ao amin'ny lalam-panorenana dia voafaritra mazava ary voalohany indrindra ao amin'ny lalam-panorenana fa ny vahoaka malagasy maso mandidy, zero. Zavatra resaka fotsiny zany fa tsisy marin-dranina ny kely ary. Ny vahoaka malagasy maso mandidy no tompon'ny fahefana, zero. Zao tsika miezaka handray an'izay fahefana zay araky ny tokony ho izy sy araky ny lalàna.
ny vahoaka malagasy masy mandidy no tompony fahefana amin'ny alalan'ny olomboafidy nofidiny amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka tsy misy teritery zero manatody daholo zay rehetrarehetra zay tsisy mariny zany na ny kely ary alabato sy osoka ny ainantsika teto efa 40 taona zao. Ny lalam-panorenana izay lalàna fototra ijoroan'ny repoblika ny repoblika dia zeroko tsisy ilaivana azy satria ny HCC na ny lalàna faratampony eto amintsika dia voavidy ka tsy piaro fampandika ny lalàna. Ka ny lalam-panorenana zay tokony miantoka ny fisarahan'ny fahefana telo, zany hoe ny législatif mpanao lalàna, ny judiciaire ny tsara sy ny exécutif mpanatanteraka, dia tsy nisy na mantsy nisy satria tsy nanao ny asany. Zero, jery fotsiny ny fandikan-dalàna, izy mihitsy aza no niaro ireo mpandika sy mpanitsakitsaky zany. Ny vazaha efa fantatr' zao fa voararany lalàna tsy rotsaka, mbola navelany rotsaka, navelana angalabato ny jerena fotsiny, de izy io mbola teo iny ihany so ihany fa mahery ny herin'ny razana tamin'ny masin'ny Madagasikara ka tratry ny tsiny amin'ny fametavaitana sy ny fanazimbazimbana ny maha-malagasy antonany maha 5 taona izy zao ka iny ndaosiny fahafatesana politika any Frantsiny. Lalam-panorenana dia tokony miantoka ny fahaleovantenany fitsarana. Tsy nisy fitsarana na leo teny zany teto, na tahotra no veriseza, na tsindry, na de misy nanao kolokolotsotro zao tao amin'le mpitsara, fa de io fitsarana io dia tsy nisy ny laivana azy ary zay ny nampanjaka ny fanararotam-pahefana sy ny tsy maty manota teto amintsika 40 taona naninjinjy. Antenaina fa iodina iova amin'izay ireo mpitsara ireo satria volam-bahoaka ny manakaraman'ireo, tsisy tsindry tokony hampatahotra azy tsony zao, tokony handray ny asany amin'izay izy hitsara zay rehetra nandika lalàna teto amin'ity firenena malagasy ity. Tokony anefa ny sazy sy ny eloka nataony daholo. Ka tsy naleo tena velively ny fitsarana. Ny filoham-pirenena noho ny tsy fisian'ny fisarahan'ireo fahefana telo ireo dia nijabaka amin'ny andraikitry ny mpanao lalàna. Ka ireny hitantsika ireny fa efimpiry io nahazo tokony nahazo empêchement raha ny fandikana lalam-panorenana nataony, fa de izy indray mibaiko ary izy mandrahona na filohan'ny antemery io na jeneraly io na inona io. Zany ny hoe fanondrina sy fijabahana amin'ny andraikitry ny hafa. Vitany empêchement androany barakay, ataontsika nofo ratsy any amin'ny adabo zay misy azy any sisa, zany hoe rajoely zany. Tsy ilaina fantatry ny taranaka akory ny anaran'izany. Ka miverina fa ny HCC natao hiaro ny lalàna no nanitsakitsaka
no nanitsakitsaky zany. Ny tafika tokony hiaro ny vahoaka ireny raha nanahity reny reo zandary namono na afaty ny vahoaka. Zany hoe tsy nisy mpiaro itsony ny zoan'ny olom-pirenena adidiny lalam-panorenana nefa no miaro izany rehetrarehetra zany manara-maso ny fampiarana ny lalàna. Tenaina fa hiverina somatsara izay andraikitra eo amin'ny ACC zay. Tsy misy koa ny repoblika raha tsy misy ny demokrasia. Zany hoe miorona amina fisian'ny vahoaka maro anisa marina, zero manatody daholo zany, satria mivadika ny rasa noho ny tsy fanajana ny valim-pifidianana marina dia diso tanteraka ny maro anisa teto amintsika 15 taona manintsitra zao. Na ny ireo any amin'ny solombavam-bahoaka ireo ara ankehitriny dia tsy misolo tena amin'ny vahoaka zany ireo, fa député doublon lany tamin'ny osoka ny akamaroan'ireo. Ka maro anisa doublon zay noforonina, zany hoe tsy misy fikitifa amin'ny filaza azy, zany hoe matoto. Zany no nisy teto amintsika. Maro anisa tsy azo antenaina andray andraikitra hiasa ho an'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Olona tsy misy ve moa anao inona? Le tena maro anisa marina, zany hoe ny tokony ho lany andany reo solombavam-bahoaka na andaniny filoham-pirenena dia lasa mpanohitra tsy fidiny. Ka reo maro anisa dia tsy nohenona mihitsy zany, no piretina, no tazomina tamin'ny herisetra ny zandary, enjehina, gadraina raha vao mihetsika mijoro sy miteny. Na ny nanao ohatr' zao raha tsarontsika tsara fa mbola any le zandry kely mbola midy hatramin'izao. Ka maro anisa lasa mpanohitra voageja zay tsy resy lahatra ary tsy mahavitrika anaraka ny fitondrana, anaraka an'izay baiko sy programa amin'ny fitondrana. Ka mazava ho azy fa tsy androso novinanoviana ny firenena noho io toe-javatra io, ary bloqué tanteraka io zavatra nitranga vo tsy ela amin'ny resaka jiro sy rano na tonga izao toe-draharaha ankehitriny zao. Satria ny vahoaka, ny fanjakana, ny repoblika dia ny vahoaka maro anisa ao anatin'ny repoblika. Ny vahoaka no motera, satria zany fitondrana zany tsy afaka manao ininona rery zany, tsy zavatra vitan'izany fitondrana zany. Baiky fotsiny ny ataon'izany fa rehefa mivahoaka ny tsy manaraka, tsy mientana ampandroso hiaro ny firenena dia sasampony. Ka ingany mba ho tanteraka somatsara ny fananganana ny repoblika fahadimy averimberiko fa tena malagasy tsy hidira amin'ny vahiny, indrindra ny frantsay ataontsika nofo ratsy, ny karana fehezitsika tsy avelantsika mihetsika ao amin'ny tanitsika ao, na izy mandeha mody any amin'ny taniny rehefa mbola hitohy anitsakitsaka sy analika ary jabaka amin'ny raharaham-pirenena malagasy, satria reo no isan'ny nanoana name vola finanse ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024, satria ny tombotsoany
no arovany mafy ao. Mbola mitoy zany ankehitriny satria matoa reny zandary reny reny hoe mpitandro filaminana anaty farankisosiny reny mitaroka namono nafatiny olona de ny karana no anisan'ny ao aoriana mpanarama volany reny. Raha vatomanga moa etse tsy adino ry bomba mpanatanteraka ka ho tanteraka somatsara ny fanovana ny lalam-panorenana tokony ho vaovao sy tena malagasy ho sorata amin'ny malagasy rehetra. Efa nitsipihako teo rehefa mety vahoaka malagasy hery velona na tanora na ray aman-dreny na inona rehefa hoe malagasy ny mpitsara ny mpitsabo ny rehefa mety ho hery velona malagasy zany mpitandro filaminana tokony hiditra sy andray anjara amin'ny fananganana ny lalam-panorenana vaovao hitantanantsika ny repoblika fahadimy tondratsika any amin'ny tany tandalana marina ary any amin'ny fandrosoana ary ny tena fahaleovatena marina. Ka alahoery ny vahoaka malagasy miraisahina fa ny firaisakina ny hoery tambatritsika tsy ho vaky nizaniza na ho avy anafika amin'ny frantsay na anao inona amin'ny frantsay tsy afaka anao inona rehefa miray ina isika matoa tsika afaka hidirany dia mbola voazarazara zay manaiky hovidiana sy amadika matoa raha tsy misy ny firaisakina. Ka tsy maintsy mandresy ny tolona rehefa mamiray isika ka tsy ho voazarazara tratra ny zarazara ho an-tsakany ny vahiny mba ahazo anjara ny anjara masoandrony amin'izay ny malagasy rehetra tsy vaky volo higioka ny arena sesehena eto amin'ny firenentsika fa tsy hijaly ahantitra fadiry anovan'ohatr' zao fa ny hafa no miravaka ary ko migioka ny fananatsika. Oela velona ny repoblika malagasy ary matesa mandrakizay ny fanjanahantany frantsay. Tsy ekentsika lavitsika ny fijabahan'ny mpanjanatany hatramin'izao tsy mamela mahazo atsika mbola miditra amin'ny raharam-pirenena malagasy. Non à l'impérialisme français, non à l'ingérence française. La patrie ou la mort, na ny tanindrazana na ny fahafatesana. La victoire ou la mort, tsy maintsy mandresitsika na iny kidotra na iny kidona na iny kiatra na hatramin'ny haitsika aza masina tanindrazana.